Manona fiadanan'i Jesosy Kristy indray ao atokantranotsika tsararay avy amin'ity fandaharana mahafinaritra be ity dia fandaharana feno voninahitra pasteur Jonathan miaraka aminao tonoina sahady ao amintsika tsararay avy ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary amirapiratra aminao ane ny tavany hosaromany voninahiny ane isika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny dia mafaly anay indray ny miaraka amintsika satria Andriamanitra dia manao zava-baovao foana ary Andriamanitra dia velona sy miasa izy. Androany dia araka ny efa fantatsika fa an'Andriamanitra ny voninahitra dia tiako raha mba andray an'izany voninahitra avy amin'Andriamanitra zany tsika tsiraray avy dia andao no voakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 𝒂𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂𝒄 7 dia ny andininy 20. 𝒂𝒂𝒓𝒂𝒏𝒂𝒄 7 dia ny andininy 20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Indro efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. An'Andriamanitra ny voninahitra ary hoy sisy ny tenin'Andriamanitra hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandodona raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao amin'ny ahy. Riavana izay mihaino sy mahita indray ty fandaharana ity. Tia androso ao amin'ny fiainanao Andriamanitra, tia androso ao am-ponao Andriamanitra, tia anana toerana tsara lavitra noho ny nametrahanao azy hatramin'izay Andriamanitra, tia anana 𝒃𝒎 eo amin'ny fiainanao Andriamanitra mba ahafahany mampitafy ny voninahiny ianao indray, mba ahafahany maneho ny heriny indray eo amin'ny fiainanao satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra feno voninahitra, Andriamanitra ny voninahitra. Ary hoy sisy ny tenin'Andriamanitra hoe iza no atohatra antsika ary Andriamanitra momba antsika. Omeo sehatra izy, omeo 𝒃𝒎 indray Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ity anio ity, omeo lalana indray izy, omeo fahafahana indray izy mba hampitafy ny voninahiny ianao ary sokafy ny varavarana, sokafy ny varavaram-piainanao, sokafy ny varavaran'ny fonao dia ampandrosoa indray Jesosy Kristy, ampandrosoa indray Jehovah Andriamanitra ilay nahary ny lanitra sy ny tany mba hitondra fahazavana, hitondra voninahitra eo amin'ny fiainanao. Azadino fa Andriamanitra dia velona sy miasa ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe izy ilay tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Raha hainy nampitafy voninahitra ny Solomona Mpanjaka, hainy mampitafy voninahitra anao io. Tsy fantatro hoe ao anatina toe-javatra manahoana ianao androany mihaino an'izao fa ny fantatro efa miasa Andriamanitra no hany. Ny fantatro tsy azo nizaniza sakana n'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao. Rehefa omenao 𝒃𝒎 izy hiasa, rehefa omenao alalana izy hanjaka, rehefa sokafanao ny varavaran'ny fonao, omenao azy izay rehetra momba anao, tsy azo nizaniza sakana n'izy ny hampitafy ny voninahiny ianao satria an'Andriamanitra ny voninahiny ary izay toeran'Andriamanitra no itoerany voninahiny. Noho izany raha mitoetra ao anatinao izy, raha mitoetra eo amin'ny fiainanao izy dia hitoetra eo aminao koa ny voninahiny, hosaromany ny voninahiny ihany koa ianao ary azadino naiza misy ianao dia afaka miaraka aminao izy, maheno anao izy. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ny sofony tsy lalidalovana fa mare ary ny tanany tsy fohy fa mahavonjy. Naiza hiatsonao azy amin'ity anio ity dia atsoa izy dia amaly anao izy ary sokafy ny varavaran'ny fiainanao, ampandrosoa izy hanana toerana ao amin'ny fiainanao, sokafy ny varavaran'ny fonao ary aoka androso lalina ao anatinao Jehovah Andriamanitra dia ho hitanao fa tena amirapiratra. Tsy azo niza azavaina ny famirapiratany, tsy azo niza saintsaina ny famirapiratany ary tononoko ao aminao amin'izao fotoana izao io fahazavana tsy hay azo avaina io voninahitra tsy hay azavaina tsy takatry ny saina io ane no arotsak'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao io no anaromany ny fiainanao ary io no isaromany anao. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny faravana rehetra hivadika ho fitsanganana ary ny fahafambaraka rehetra hivadika voninahitra amin'ity taona 2024 ity. Tononoko ny fiainanao ho kasihan'ny voninahitr'Andriamanitra, tononoko ny fiainanao ho feno voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ho feno voninahitra ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy
makasitraka atsika rehetra samy ho tahin'Andriamanitra tompoka mino fa tsy ho ela areny fitsoroana fahavolombelona anao rary soa tahin'Andriamanitra tompoko.